Faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsakanavaka namana sy tapaka. Mpiara-monina, mpiara-miasa, mpiara-miserasera, mpiara-milalao, mpiara-mitsikitsiky. Ao koa moa ny sasany, za aloha tsy miara-mifosa, za tsy mpifosa olona. Manaraka ny pejy. Voaloha teniko zany de misaotra, mankasitraka, erapo, eratsaina anareo zay napitraka anaita anatin'ny fahoriana zay nahalasana ny zokinay lahy. Fa de manakama tokoa manana ny vahoaka malagasy. Ary marina le fitenenana hoe ny malagasy tsy miady mipaty. Engane mba zavatra tsara koa no hifampizarana eto e, fa lasan'izay daholo ny ratsy. Tsy haiko zay maniraka azy zany. Hiteny fa zavatra avy any apoko ato le izy de tsy voatazoko de tsy maintsy miteny foana aho e. Ary le fitenenana de efa nibabena hatram'izay. Satria ny akamaroan'ny olombelona de mankahala ny marina, enjehiny ny marina, satria izy tsy manao ny marina. De miova fomba fanao isika, indrindra moa zany ny tenako. Za tsy miagrese olona tsony, tsy manameloka an'izaniza tsony. Fa miteny ny tokony hatao, de miteny ny tokony ho izy, satria raha hifanakiana tsika hifanenjika eto, hifametaveta, hifanopa, hifanometsiny, tsisy vahaolana ho azo avy am'izany. Fa raha fa nandinika sy nieritreritra aho, de aleoko zany manome solution de miteny ny zavatra tsy mety fa bitsibitsiny le izy tsy tabatabaina. Hoe inona ny tsy mety, satria maro loatra le question, maro loatra ny antso ataonareo mpanao gazety, ndao hivahiny aty, ndao hivahiny aty, de tsy manana fotoana koa sika fa anatin'ny hamehana zao, de miaro ny ain'olona sy ny fananana ny tena asa, de lasa variana hitety station, télé, radio, famonjy mpanao gazety, de lasa manahirana be le izy. Tsisy fotoana am'izay fa ny famonjena ny ain'ny vahoaka sy ny fananany zany ny tena zava-dehibe. Na izany tsy zany rehefa harivariva sahala am'izao mba misy fotoana de fampizarana amitsika. De ny zanona koa zay atao harivariva am'izay mba samy maheno ny tsirairay. Tsy de za loatra ny mahay e. Fa araka ny teneniko misy zavatra manentana avy ato, ampoko ato de mitarika ny saiko sy ny vavako. Avy eo mitarika ny vavako hiteny. Voalohany indrindra, za tsy tantara lalàna tsony satria vao maika mandrangitra ny sasany koa hoe manao mahay lalàna koa. Fa ny rariny sy ny hitsiny fotsiny hitondrako azy. Betsaka loatra le fanontaniana hoe inona ny tokony atao zany miresaka PDS ty. Tsotra ny valiny. Équité administrative no teneniko ny rariny sy ny hitsiny ao anatiny fitantanan-draharaha-panjakana. Raha hanao PDS tompoko. De aoka mba olona mahay administration, mpiasa-panjakana no atao PDS. Izay fotsiny. Raha misy mitady fanazavana de hazavaiko le izy nefa handany megany fanazavana azy. Ny mahatonga atsika raha va olona ho fidina, de sisy anaty texte ny condition hoe zao, ny diplôma tadiavina mba hilatsaka ho fidina eto Madagasikara. Sisy resaka diplôma. Fa kosa raha olona ho tendrena, de tsy maintsy au moins mba olona mahay administration, mba olona nianatra raha fa ho tendrena. Samy hafa. Nisy olona ny teny manko tsy de nikianitsika. He rehefa resaka fifidianana de tsy lana diplôma le olona zay de kianitsika le olona. Zay ny marinako. Sisy texte miteny hoe tsy maintsy zao ny diplôma raha te hilatsaka maire, de zao ny diplôma na député, de zao ny diplôma na sénateur, de zao ny diplôma na président de la république, de zao ny diplôma. Sisy an'izany anaty texte. De igny zany samy afaka milatsaka daholo zay fa manana caution, de fa matolotra ny antoko politique, etc. Fa kosa raha olona tendrena, de tokony olona au moins mba mpiasa-panjakana, au moins mba nianatra, au moins mba mahay ny fitantanan-draharaha-panjakana. Point barre. Misy zavatra mahakasika indrindrandrindra ny mpiasa-panjakana koa. Satria ny tenako de président ny fédération des grands corps eto Madagasikara, de président ny syndicat des administrateurs civils, de za koa zany administrateur civil, za koa mpiasa-panjakana, nivoaka teny amin'ny sekoly ENAM, de misy ny le filazana fa hanaisitra mpiasa-panjakana 5 alina ny fanjakana malagasy. De oleretsy ho iaho.
tsy azo atao zany. Ny manampy azy mbola tokony atao satria mbola tsy ampy ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Zao ny principe rehefa hitondra firenena. Tout ce qui concerne tout le monde devrait être approuvé par tout le monde. Zay ny demokrasia. Ny zavatra mahakasika ny olona rehetra dia ampandraisan'ny raikitra ny olona rehetra hanao discussion mahakasika ny zavatra mahakasika azy. Raha tokony hanala betsaka nge zany 50 000 fonctionnaires zany sanatria ho iaho engane tsy hisy zany de asio colloque asao daholo ny corps rehetra de mifanazava eo hoe mety sa tsy mety le izy. Ny azontsika atao de zao satria ny administration malagasy de système de carrière ny miasa eto fa système d'emploi saly amin'ny any amin'ny pays anglophone. Mizara roa ny système administratif malagasy. De un système d'emploi, c'est un système de carrière. Le système d'emploi où il y a des personnes en administration anglophone. C'est un système de carrière, administration française, francophone. Nous le voyons en français. De le système d'emploi en anglophone, au pays anglophone, de nia zéro tonga ny fitondrana vaovao de miala daholo ny teo aloha. Fa mitondra olona mahay administration spécialiste, fonctionnaire ihany koa fa fidèle aminy. De le fidèle amile ray zany miala. Fa politika madio ny zareo zay les règles de jeu zany. E miala. Fa ny système miasa eto Madagascar de système de carrière. Hoe miditra anaty corps ny mpiasam-panjakana de miditra anaty administration publique de ny sasany par voie de concours de sasany recrutement sur titre de sasany tonga de miditra fotsiny de ao izy no gérena ny carrière-ny misondratra ny grade sy ny échelon-ny de mandrapaharetiretiny zany miasa ao. Ka betsaka ny fanontaniana zany satria ny tena de président ny fédération des grands corps Madagascar sady président ny synade hoe inona ny tokony ho izy. Le tokony ho izy aloha ny fanesorana 50 000 fonctionnaires zany de aveo solona 19 000 6 zany injuste satria raha ny fahafantarana azy zany hoe ny politika atao de fiadivana amin'ny fonctionnaire fantôme de ny augure nge de fatratrarana ny fantôme de afaka atao koa le resaka système d'empreinte amin'ny fidirana amin'ny birao sy ny sisa reny fa nataosika taloha reny. Raha sy nihitsy ny raha manao zany mpanjakana satria vola mpanjakana no lany anakaramana ny mpiasam-bahoaka ny mpiasam-panjakana. Fa kosa misy paramètre hafa mahatonga ny olo fantôme de ny politisation de l'administration. Politisena ny administration de aveo ny olona lasa tsy maintsy forcé zany d'une manière indirecte les fonctionnaires hiditra anaty antoko. Karaha vao miditra anaty antoko de politiser zany l'administration. Nefa ny politika tiany fanjakana atao de dépolitisation de l'administration. Ka misy fifanipahan zavatra zany am'zany zavatra zany. Raha nijeresika zao tamin'ny andro ny PSD. De PSD daholo ny rehetra. De anaovako sangisangy hatramin'ny akoha mamborony de PSD. Niditra ny arima daholo ny rehetra satria horohoroana le fonctionnaire ka. Raha tsy miditra de affectena d'une manière disciplinaire na tsy fantako tsony. De niditra ny arima de avy teo niditra ny NDD. De niditra ny arima miverina de mivadika arima daholo de mivadika NDD daholo sy ny sisa. De niditra ndray ny team de lasa team daholo izy menakavy sy ny sisa. De miditra ndray zao ny TGV de lasa TGV daholo sy mapara daholo. De zay le tsy mety. Lasa politiser ny administration de c'est l'émission principale ny administration publique azy no misy fa lasa fanompoana antoko na fanompoana olona. De zay le tsy mampandroso antsika malagasy io zany hoe le administration lasa fatahorana. Zay voalohany matahotra ny fonctionnaire de tsy manao ny asany izy vanatiny tahotra. Faharoa lasa survie ny asa-panjakana. Fanaovana survie. Hoe hiditra hiasa-panjakana mba hamelomako ny vady aman-janaka fa tsy le mission principale hoe hanompo vahoaka de hanompo firenena. Zay ny tsofohana anatin'le administration. Ka za miteny hoe azo atao ny miady amin'ny fonctionnaire fantôme fa kosa ny fanalana 50 000 fonctionnaire de tsy zany le stratégie hiadivana amin'ny fonctionnaire fantôme. Io na afaka atao mampanao rapport hebdomadaire na mensuel ny fonctionnaire anankiray. De zay ny antsoiny canadienne moa tena spécialiste amin'ity gara ty gestion axée sur les résultats. Zay mba nisany mba nampianarina anay zany zavatra zany gara.
afaka verifiena, manao rapport mensuel zany hoe na trimestriel hoe inona ny vitanao, de aiza ho aiza ianao zao, taizanao nanomboka de aiza, misy tableau de bord sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy manana eritreritra te hanao privatisation de l'administration publique eto Madagasikara. Azo atao zany, option zany fa tsy obligation nefa. Araka ny législation en matière de droit administratif, les droits administratifs agissent comme un ciment dans la société parce qu'ils publicisent tout ce qui est privé et privatisent tout ce qui est public. Azo atao tsara mivadika manao an'zay privatisation zay satria il y a des lois relatives à la privatisation à Madagascar. Fa tsy zany ny tokony mahamaika. Fa ahoana ny hampahomby ny mpiasam-panjakana, ny mpiasam-bahoaka malagasy. Resaka motivation voalohany. De aveo tsika manao dépolitisation de l'administration. Aza forcena hiditra antoko ny mpiasam-panjakana. Fa avelao izy hanao le spécialitény, avelao izy hampivoatra ny ministère misy azy sy ny institution misy azy. Fa aza forcena hoe tsy maintsy manao an'izao nareo. Isika ihany midradradrada ao anatin'ny constitution hoe tsy azo atao ny politisation de l'administration. Isika ihany mipolitize azy rehefa aveo. De mifanohitra amin'ny zavatra tenenina zany ny zavatra atao. Tsy ho lavako resaka ny mahakasika an'igny. Fa raha za zany nanontaniana de tsy mety zany fa nisorana 50 000 fonctionnaires zany. Tsy hoe miaro ny tenako amin'ny fonctionnaire. Ah, ary zany isan'ny tsy voala am'zany. Inona moa ny hanalanao ahy? Inona ny hadisoko? Za miasa tsara. Miasa miaraka aminareo. Manompo vahoaka. Mbola tsisy nanakiana tamin'ny asako fa ny sasany mety victime an'izay. Zay ny teneniko hoe mety misy ny fantôme fa itsika misy mifantomize azy. Avy amitsika zany mahafantôme le olona. De misy moa ny teo fantôme koa ny sasany satria lasa mpanao politika ny fonctionnaire. De raha misy olona antoko hafatsy antoko le ivavahany eo de tsy hiasa ho izy. Nefa tsy fantany fa misy ny droit, devoir et obligation des fonctionnaires. Anatin'le déontologie zay. Misy décret mahakasika an'izay. Ka io zany safidy. Ny safidy hoe raha tsy ny olona ny antoko ny lany de za tsy hiasa, zay ny antsona hoe misafidy, ny antsona hoe suicide familial izy. Satria raha voaroaka eo izy ratratra hoe fa tena vrai fantôme. Fa tsy kisarisariny de tsy hinakanina antsony va de manjana ny sisy hofatrano sisy ninina. Suicide familial ny fitenenako an'izay. Hadalana zany. Fa misy koa re fonctionnaire ailika ny sasany. De zay le tsy mety, le manilika fonctionnaire. De zay mahakasika an'igny hoe raha maha administrateur civil publiciste contemporain zany juriste publiciste de tsy azo atao zany. Misy sasany manana eritreritra te privatiser ny administration publique à Madagascar. Jerenareo tsara amin'ny nomination aux emplois fa olona avy any amin'ny privé no ampidirina mioccuper ny poste technique any amin'ny ministère. Tsy mety reny. Tena tsy mety le izy. Satria efa misy fonctionnaire ou fa misy spécialiste à la matière ou anatin'le ministère sy institution ka sy tondranareo olona avy any amin'ny privé agny. Olona tsinitsinina sy mpiasa-panjakana de avy ao izy vao forgena ho mpiasa-panjakana. De lasa simba ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Sahala am'izany koa ny politisation io milieu force de sécurité. Raha vao politizetsika ny police, ny gendarme sy ny miaramila. De tsy hanao ny asany tsony reo fa ho lasa mpiasa birao. De nefa ndahaly tsy hanafika anaty birao. Fa ny ambanivolo agny izy ny hanafika. Firy moa zao ny mpitandro filaminana, miasa birao tsy manao ny asany tsony. Nefa tsika miteny hoe tsy ampy ny effectif. Nefa zalahy mipetraka anaty birao. Zany damoly mila ahitsy anatin'le réforme. Zay nge nitenenako antanio, ireo nianatry ny administration publique fa ireo no afaka hanoro lalana atsika hoe izao no tokony atao, izao no tsy azo atao. Iny koa zany na be question mahakasika ny fanesorana 50 000 fonctionnaires de raha za miteny de tsy fotoanany zao. Ny hampitombo fonctionnaire za mba hampihodina ny machine administrative ny tokony ataotsika fa kosa afaka atao tsara miady amin'ny fonctionnaire fantôme. Ireo mpingitrika reo, ireo tsy miasa reo, ireo manao telopolo andro fanjava raiky reo zany misy olona te hiasa agny. Zay ray. Faharoa, araho-maso ny concours. Fa io ny maha faible ny
administration publique malagasy kolokolo loatra ny fidirana ho mpiasam-panjakana. Misy olo tokony mahay be agny zany de tsy afaka, de tsy mahay no afaka, de ahoana moa zao ny hampiasana olona tsy mahay. De zay le nisoratako tamin'ny murako teo zay hoe mbola mahabanky kokoa ny mampiasa olona compétent. Aleo mampiasa olo compétent na de lafo ny karamany. Fa mahaborona ny mampiasa olona compétent na de kely ny karamany fa ny compétenceny no mavesatra. Dikan'izay zany raha hanao réforme ndray, hanindrahindrany zany bonne gouvernance zany, de ataovy andro masimpokin'olona ny fanadina mpanjakana. Ambenany. Ambenany mba olona mahay, sy tenenako mitovy amin'izy no afaka concours. De rehefa mahay olona io, de ny fahaizany nge tsy le manao tsy anjery article sy ny sisy, sy le mirouleur manao mahay miteny vazaha. Fa raha anao mahay de mahafeno zavatra efatra amin'ny fiainana andavanandro. Ankoatra ny asanao, de ao ny antsoina hoe savoir. Le savoir zany le nianarana tany ampianarana. Connaissance, savoir. Iny le ratovina ampianarana agny. De avy eo, mitsofoka anao amin'ny savoir faire. Fahaiza manao. Iny zany le zavatra ny ratovinao tampianarana iny mbola fahaizanao manao pratique, satria le ray théorique. De le ray pratique. Le savoir théorique. De ny savoir faire pratique. Efa manomboka anao mampihatra, manao application amin'ny fiainana andavanandro ny zavatra nianaranao amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny asanao. Fa ny roa farany reto ny sisy eto. De ny savoir vivre sy ny savoir être. Satria anao fonctionnaire hanompo vahoaka, de mila miara-miaina amin'ny vahoaka de manaja vahoaka ianao. Zay le savoir vivre sy ny savoir être. Mila mahay miara-miaina amin'ny fiarahamonina ianao. Fa raha fa be grade ianao zany de misy tsilo ato, de bognaka eraky ny tapitany egny s'izy. De zay olona andalovanao mitaraina, mitretre ho zahay zay. Mitretre daholo zay andalovanao. De c'est pas la peine. Sisy ilananao zany na ianao mahay. Fa tsy mahay, tsy malala fomba, tsy mahay miaina, tsy mahay manaja olona, tsy mahay manaja ny contribuable, de sisy ilananao ny zany, tsy hitako ny maha-fonctionnaire anao. Lasa vesatry ny fiarahamonina ianao. De mavesatra ny olona fa mandoa hetra handoavana ny karamanao ndray no vesaranao. De vesarana kolikoly, vesarana avonavona, vesarana toetra ratsy, vesarana fanararaota-pahefana, vesarana fiebeboana, sy ny sisa zay tsy voatanisa. Ny ratsy rehetra zany ho antony miditra any amin'ny administration. Zay koa ray. Karaha ny hainao anareo teo zany, de tany amin'ny vidéo taloha nandefasako mahakasika ny le PDS fa mbola iverenako. Raha olona ho tendrena tompoko de tokony olona mahay, nianatra administration. Mba mahay le pourquoi et le comment ny rouage administratif. Fa raha olona ho fidina, tsy ilana diplôme. Fa zay manana caution, zay manambola, zay afaka manao propagande, milatsaka daholo. Zay le démocratie. Aza fangaro ny resaka teknika sy ny resaka démocratie. Raha olona ho tendrena hoe de tsy maintsy olona nianatra, olona mahay. Izany ny tendrena ny olona anatin'ny STD, service technique déconcentré. Zay koa ray. Betsaka loatra koa ny resaka tatoato. Tatoato ihany fa ela be nampijaly ny fonctionnaire. De nihetraketraky ny olom-boafidy. Satria ny olom-boafidy lasa derage. Ay raha fa manana ny le raha eto entinay ry zalahy samboady igny zany de lasa mahay izy, lasa bac plus 26, 27, bac plus 30. De ry zareo ndray manao ny asana directeur des ressources humaines amin'ny ministère sy ny institution, esory ranony, esory teto fonctionnaire reto sy ny sisa. Aza tao tsony zany. Fa tsy mety. Fa ny asanareo olom-boafidy tompoko de manangatanana, mampandany lalàna, de manara-maso ny exécutif amin'ny fandaniam-bola sy ny exécution ny budget de l'État, exécution de la politique générale de l'État, exécution de la politique publique pour le développement. Zay ny asanareo. Hoe raha zao ny teti-bola de firy amin'io ny nampiasaina de aiza ny nampiasana azy. Fa tsy asanareo miteny hoe esory ranona de esory ranona. Satria manery akolaka ny fonctionnaire hanao politika. De zay tsaratsara finamana amin'ny député sy ny sénateur zany de tsy esorina. Tsy mety. Tsy tokony any amin'ny tobona mpanao politika na accusena mpanao politika no anaovana affectation. Tsy tokony any tompoko. Diso zany. Ary aza verimberiny eto tsony fa tsy mety. Mahatonga anay hiresaka zany tsy mety le izy. Injuste zany. C'est une injustice. Fa any amin'ny Brown de Rache,
raha misy commission d'affectation de agny no mikarakara ny affectation'olona de mahaiza koa nareo de rasy rehetra araky ny ministera ke ty fa 4 taona de zany hoe gestion des ressources humaines de raha ohatra ka zao ohariko amin'ny intérieur ao raha tokony izy miala avy amin'ny sekoly amin'ny enam ny administrateur civil de tokony chef de service any ministère sy institution miala avy eo izy misondrotra ho directeur rehefa tsy ho directeur mo izy zany de manao représentant de l'état de chef de district aloha chef de district izy tokony 4 ans de tokony mba miakatra préfet izy 4 ans de tokony miakatra directeur central ministère rehetra satria interministériel ny corps administrateur civil fa ny ao ministère intérieur tompoko indraindray misy olona fa préfet de mbola mivadika chef district misy olona fa directeur mbola mivadika chef de district mivadika chef de service zany tsy mety sy gestion des ressources humaines zany sy gestion de carrière zany nefa ny atsika système de carrière no miasa zavatra diso daholo nataotsika eto fa raha fa tsy ny sasany tsy azo tenenina de ny sasany tsy mihaino de ny sasany raha vao mitenenao de manao mahay le zalahy io afaka anaovana débat zany ary fa tsy débat télévisé tsony hoe amina radio na amin'ny anaty télé agny fa ndaotsika no débat amin'ny palais de sport ao nareo manao mahay io de mba eo nareo de eo tsika ifandahatra hoe nanizany marina de nanizany diso am'izay fotoana zay moa vita taratexte aminareo fa eto tsy taratexte so ataonareo miseho amilay zay koa le ray satria io resaka affectation abusive io resaka affectation politique io resaka élimination politique ana fonctionnaire resaka fibaikoany olombo fidy ny olona hafindra sy ny tsy hafindra zay manandrifindrify azy io no manimba ny administration publique ka raha hanao réforme sika président monsieur le premier ministre chef du gouvernement chef de l'administration de zay zavatra teneniko zao mba rahanareo na santionareo agny fa raha fotsiny vidéo ty coupeo de heno zay niteneniko fa niteneniko zao no marina satria nandaniako rondoha ny administration publique zay zany tonga de publiciste contemporain zany zahay eto juriste publiciste mahafantatra ny rouage administratif sy ny tokony atao anatin'io administration fa misy olona hafa manao mahay an'io ambadika agny de manoro voilana anareo de diso foana anareo de tenenin'olona hoe ahoana koa zany fanapakevitra zany antsovy zahay syndicat rehefa napakevitra anareo mahakasika ny administration publique zay nke sy amaly anareo fa miteny fotsiny ty tsy mety de ty mety araka les principes administratifs de tout ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. C'est les principes démocratiques. C'est les démocraties administratives. Antaniu zahay syndicat rehetra marobe io hoe inona ny tokony atao de inona ny tsy tokony atao. Zay ray. Maromaro zay point sy tena teo zay zany mba hiéclaircir, hiéclairer ireo mpanapakevitra. Fa misy tonga de manapakevitra fotsiny tonga de manaonao fahatany de manao zavatra diso zao de marobe amin'ny tsy teneniko faritra sasany misy chef district marobe tonga de esorina satria feverina fa raha mbola eo reo de tsy olany hono ny candidat député fa maninona ke manao an'izany ny toetranareo milasaky io ange ny fidianan'olona anareo raha fa tsara toetra anareo raha fa manaja olona raha tsy metraketraka raha tsy mangalatra ny siady io raha tsy manao kobakambava sy mamita bahoaka lany foana mandrakizay eo foana na misy mandafiry de eo foana fa maninona no piasa panjakana no endrikendrehinareo endrikendrehinareo ny chef de district endrikendrehinareo ny préfet tera mbola eo reo de slo de andehanana amin'ny toerana misy quartier général na mpanao politique sy ny antoko politique agny de reto ny slo asanareo nga zany asana de rasy zany ataon'io ny fonctionnaire fa raha te hanao réforme atsika de hajao le fonctionnaire de ity système manome sanction foana ty marobe ny sanction to ambony tany surtout en matière administrative de misy ny sanction positive de misy ny sanction négative raha fa sisy fotony sisy ilanazy ny fonctionnaire de sazio ampiakarikôdisy izy de roaso rehefa tena manao bavira sanandro fa kosa raha fa mimérité sanction positive le olona de meo promotion izy apitombony karamany meo médaille fa tsy avela hoe maty titre postime maty le olona zay vao petana médaille vao itsofana mozika sy ny sisa sy na miaramila marobe zany tsy mety daholo fa mila mijery ny raha sy nihitsyntsika de zay ny antsika hoe équité administrative aza tia manasazy loatra de aza tia manao affectation de aza tia mampijaly fa reo mpanao politika ny pouvoir politika ke ka ny brany ny tanany de ny fonctionnaire ka ny tananao ny tapahinao de gaga am'izay anao fa maninona ke tsika sy mandroso
sy mandrotsika satria matahotra andray fanapahan-kevitra ny mpiasam-panjakana ny mpiasam-bahoaka satria matahotra sazinareo de affectenareo de tsy tokony député na sénateur ny référence anaovana affectation fa ny parcours-n'le olona sy ny ancienneté-ny anatin'ny toerana anankiray tsy mety kosa raha plus de 5 ans tsy mpiasam-panjakana apetraka amin'ny toerana anankiray zay hafa moa le izy zao chef de service izy de niakatra directeur de ao izy ela be fa raha ianao zany éternel chef de district kosa 15 ans anao chef de district inona zany sy gestion de carrière nge zany fa de drangilo no agnaran'izay routine administrative agnaran'izay de ao anao zany de ao de tsy hifindra de ao foana fa 4 ans au moins de miala anao rehefa 4 ans de afindra amin'ny toerana anankiray mampatahotra affectation ny mpiasam-panjakana ndraiky esorinao izy androany de rapitso sisy toerana metrahanao azy satria inona ny antony incompétent daholo ny de raha sy mitantana azy fa raha tokony ho izy miala eto aho de esorina de tonga de misy toerana ipetrahako de am'izay fotoana zay tsy matahotra anizaniza satria raha fa esorina amin'ny toerana anankiray de manana poste anankiray fa tsy mifloty sy lasa mivangabao fa le fatahorana mivangabao sy ny affectation prématuré ny mampatahotra ny fonctionnaire de lasa matahotra mpanao politika de mivavaka amin'ny mpanao politika na de ngerendry zalahy zany eto mitapindohany de asio fa WC io niasy meko sy WC ny lohako na nivavako sy WC hangerenareo mpanao politika fa samy mipetraha tsara asika zany samy mipetraka amin'ny asany hoe inona no asanareo misy nanontany inona marina ka tena asan'ireo député sy ny sénateur reo nareo nge tsy exécutif e diso sy anjaranareo mizara sakafo gauche et droite na hoe amboarako lakilasy anareo asana député zay de manana budget avy zany député na sénateur hanamboatra lakilasy any amin'ny toerana anankiray na hanamboatra hôpitaly asan'ny ministère ny fahasalamana ny manao hôpitaly asan'ny ministère ny fampianarana manamboatra lakilasy fa tsy asana député sy asana sénateur de lasa misalovana ny asan'ny exécutif ianareo olombo fidy aleo tsy ataoko hoe olombo fidy satria ny maire exécutif ny chef de région raha ho fidina de exécutif ny chef de province raha ho fidina de exécutif fa ny député sy ny sénateur ny tiky tenenety hoe sy asanareo ny fampandrosoana fa manara-maso ny exécution politique générale de l'état zay ataon'ny gouvernement ianareo mpanara-maso de mpanangatanana mifidy lalàna miédicté loi zay ny fitenenana azy zay fotsiny de mijanona hatreo fa idiranareo hatra amin'ny affectation lasa de rasinareo lasa ministre nareo hanamboatra sekoly ony hanamboatra hôpitaly ony ny miteny ny hôpitaly manao tatitra nareo misy hôpitaly simba risiny sisa zay masolo mbavaboaka azonareo naovana tatitra zay e misy tetezana tapaka rehefa ianao sy ministre ny travaux publics hanamboatra tetezana fa budget avy azy zany naovanao zay farany manao kolikoly amizay rehefa avy eo mitady vola atseroa hanaovana ny asany exécutif zany hadisoana daholo eto amty Madagasikara ty de samy mijery isika mianakavy samy sisy miteny fe zao ny marina satria matahotra iny matahotra fitsaram-bahoaka eto amty Facebook ty matahotra mpianina de sy tenenina amin'ny marina ny fonctionnaire sasany moa zany de lasa misolelaka de lasa miankin-doha amina mpanao politika de lasa minamana misolelaka député sy ny sénateur mba tsy afindra mba miangavy monsieur le président république miangavy monsieur le premier ministre avelao hiasany de rasy rehefa nandrany de rasy marobe de solo de rasy vaovao sy nandra avelao reo hanao ny asany le de rasy reo fa ireo ny mahafantatra hoe reto ny ancienneté reto ny ancienneté reto ny tokony hifindra ry tokony hifindra ty sy ny ty aza ampidirana député sénateur ny affectation sy reo ny baiko anareo sy reo ny baiko ny exécutif zany hamindra olona de ao raha misy zany zavatra zany de sécuriser ny fonctionnaire de tsy manaonao foana de tsy mivavaka am'mpanao politika tsy mivavaka amina toko de tsy miditra amin'ny antoko de zay zao de fa mandresy ny antsoina hoe dépolitisation de l'administration rahanareo zao teniko zao rehefa tsarahana avao tenenako ao koa paloha fa nanao vidéo koa mahakasika an'ity resaka affectation sy sisa ty de hoeto foana atsika sisy fampandrosoana fa mandrakizay eto sisy zavatra hiova eto sisy toetsana hiova eto sy maintsy ray volana de fanjava raiky miandry an'izay foana ny fonctionnaire fa sisy raha ataony misy olona marobe te hiasany igny agny fa mipetraposiny anaty birao de manao jeu de manao Facebook de manao ina satria tsy mena responsabilité sy atokisany de ho anareo mpanapa-kevitra sy lehibe raha fa misy olona teneny sanandro ny anarany de aza tonga de tezerany sy fazina izy fa antsovy inona ny antony tenenana azy io soit io olona io maditra de soit io olona io mahay fa enjehiny namany tsy mahay zany daholo ny fomba fitondrana mpiasam-panjakana
Ny azy zany raha fampiara-miasa aminahy matetika hen'ny sofiko, ny anarany dia arahako maso akaiky izy fa sao de personne ressource io matoa misy mifosa azy rano naverina de antsoko hoe inona tianao atao, hena fiasa ve anao sa hanao inona, na tsy antanina izy fa tonga de mena mission mandeha atao vry fa iny olona igny soit izy tsy mahavita de madity izy zay, soit tonga de vita ny asany fa frustration no mahatonga azy migafy indraindray. Zavatra ny ainy anay zany, rehefa anao frustré am'izay anataon'izany flot 3 ans, telo taona tsy mety asa sy ny sisa, de rehefa frustré anao de mitady fafinaretana hafa, de mamonjy karaoké de mamonjy bara, satria eliminevany lehibe. Misy lehibe koa tsy mahay de mialona ny olona tsy hoe ambany grady fa mitovy diplôme aminy fa tafarany de lomana zay koa ray. Misy koa mahasimba ny administration de ny promotion vo teraka tany afara no bekonao ny olona ny aloha agny, zay nanimba ny miaramila malagasy. Ny tambany grady sy tafara no abekonao ny ancien sy ny zagnahary, zavatra tena fady zany amin'ny miaramila. Fa mety manao salianao satria anao lehibe ny amin'ny toerana fa izy lehibenao amin'ny grady sy ny ancienneté de manao salia fotsiny izy fa manompanao izy ampo agny, ary izy tsy hanao exécution zany fa mody hoe voaray ho izy de lasa izy mandeha. Ao na mo colonel no bekonao général, zany napotika ny tafika malagasy de mizara roa de lasa misy ny antsoinao guerre de promotion, de misy ny promotion fa taloha be zany taraiky, de misy ny sasany moa mitovy promotion de ny sasany colonel, tsy dirako zay maditra, de ny sasany général vetivety. Fihinana ny dikan'izay hoe décision politique hono no maha général, de politisena zany miaramila, mitafy bahoaka sy ny polisy sy ny gendarme, de rehefa politisenareo de rehefa tsy eo amizay le mpana politika tahorany de tsy hanao ninizy fampetraka atrano satria fa azony grade maha général azy, de mampiasa citation amizay rehefa aveo un général n'est jamais retraité ho izy, de nabekonizany izy de tsy mamaly. Zany koa nahapotika ny tafoka io, de ny fampidirana ny olona mpitandro filamina anaty birao, misahana ny asana fonctionnaire tsotra, ny fonctionnaire civil, de mifandrombaka amizay reny mpitandro filamina mitsofoka anaty birao agny, de menimena amizay tsika manjaiky ny dahalo ary, manjaiky ny dahalo ary, ny sécurité zone rouge, ny olona fa anaty birao agny daholo, de mitezitra zalahy tenenina maninona ka raha mandeha anaty kazerna, satria agny ny asany, agny nanaovany zélonnaire. De za zao zao nanao zélonnaire anao administrateur civil ty de hoe kenareo raha za zany hanao ministre de défense, tsy halokaloka nareo na atao ministre ny polisy aho, de mety malokalokany nareo zay, na atao seg zany eo, atao seg na commandant gendarmerie igny polo zany, satria za misy tenika, mety malokalokany nefa nareo avy ao mitsofoka amin'ny ministère an'olo agny manao ny asan'le autorité civile tsy malokaloka, satria matahotra zalahy fa nareo misy basy misy flingue ho ny tanora. Zany zavatra zany aby mamotika ny administration publique eto. Rehefa hanao réforme ao de captureo ty vidéo ty de henoy fa zavatra marina anaty administration ary manome solution fa tsy mitabataba fotsiny. De inona koa ny manaraka mampisitsika atsika eto de tsy firarahana ny fampianarana. Amitsika zany raha olona miteniteny fahatany de hero. De rehefa misy olona zany mba miteny mba hatsarao le fampianarana manomboka any ambany hatrany ambony de mianakendry. Satria tsika samitsika ihany mifagnabarabara eto amity tany Madagasikara ty, de mahafinaritra atsika ny olo adala se comporter sala amin'ny adala, magnopa olo, insolent, impoli, de igny zany mahafalifaly de te hafina mety de mahazo j'aime mily, tsy fantako tsony. Fa raha olo manoro atsika ny lalana tokony ho izy de opaina. Manao mahay, niany tataiza moa io, diso ny teny frantsay nio. Nefa ny bazara vao misy olona mba manana mametraka hypothèse, mametraka thèse sy ny antithèse rehefa miresaka, henoany tsara izy ny olona igny de antsona. Mba hangalana le ide tsara ny aminy agny de ny ide ratsy avela. Fa ny atsika ny olona miezaka hanasoan'ny firenena indray no jiolahy, de ny mpanimba firenena zay ny tsy fantako. Zay koa ray, inona tsy mampandroso ny firenena?
kaboraraka loatra pasoara ny ladoanitsika ho anareo zay nandeha tany ivelany mahery vaiky ny fisavana any fa maninona tsika pasoara de mitodika amin'ny olona mpisehatra anatin'ny fadiseranana zany ampy zay zay fa lasa vaza mitodina tsony nefa lasa any fa ny hoavy zalandao jerena amizay inona tsy mampandroso atsika le culture fiscalité tsy anatin'ny sainy malagasy tsy mandoa hetra atsika mandositra amy hetra zay tsy afa manoatra ihany mitratra ny hetra fa ny tena tokony handoa hetra ngeza be ireo mpanakarembe reo amin'ny chef d'entreprise matanjaka reo tsy raha mandoa andreo fa manao mikimaky agny de olombitsy mpiasany hetra sasatsasany ihany mivoky de ny zavatra tokony versena any amin'ny kitapom-bolam-panjakana de verse amy kibon-drizalahy amy tsikombakomba de nakamaroany vahiny reto eto matamana andreo vahiny reto tsy tononiko hoe vahiny iza de izy tsy mandoa hetra de no izy afaka mamoaka entana sarobidy mivoaka any ivelany de mampiditra entana tsy manjary eto misy dossier nenjehiko zay fa tsy nitratrako teratany vahiny mampiditra moto marobe eto amanaliny de ataony pièce détachée mba tsy andovany hetra anefa raha tsangana avy any anaty sambo anaty conteneur io ny moto de hetra tsy hetra ny miditra am'zany zareo vola tsy vola ny miditra amy kitapom-bolam-panjakana ka poraraka loatra ny atsika ny miditra tsy mivoaka de jereo ny olona mandroso ny olona sika mbola eto de manontany tena tsika hoe inona ny anatiny atidoha ato lehibe eto nefa tra mitovy ny lanja nisan'ny betro ny japonais zany tena mavesatro be de ny atsika mahay vandoha zany tsika sy mahay vaninona mahay vambetro de ny amerikanina zany feno ny betro de sisy rivotra fa gnatsika zany poakaty de kelikely sahala amizao ny betro fa maninona ny olona miezaka ho tiany tanin-drazany na de mihinana izy de miara-mihinana aminy vahoaka fa maninona tsika zao mistady zao mizao mistady misy atsika zao zany misy mihinakanina matory tatatra matory amoron-dalana matory ana ambany tunnel maninona ny olona tsy misy matory ambany tunnel ny azy fa tsy izy rehetra ny any France mikaramany azy ny somera ny tsy anasa mahazo vola indemnité de chômage izy ny fitenenany azy fa mba inona ry tompoky lasy tompoky vavy ny harena misy ao France ka afaka mipaye ny somerany izy ny tsy anasany de ohatrany zavatra misy eto amitsika ve tsy voaozina zany tsika fa velatsika hanjaka ny ratsy de éliminer tsika ny tsara zay nge mahatonga ny malagasy tsy mandroso avelatsika na zay zao ne raha zay ny solelaka sahala amizao ny toerana anisy fa noho ny fitenenako an'izao zavatra ampianariko eto zao sy ny tafatafa isan'andro aminareo vaoaka malagasy na mira sy ninona no mahatonga amy stagneto fa za mba maheno enao ne tokony zao fa enao nge mahitsy loatra e enao ne sahala amizao de sisy olona hampiasanao zany ka zay nga ny anarana zalahy hangalatra angatsika ty sa misy matiera fangalarana sy fanaovana kolokolo ny anaty any amin'ny université sy any amy sekoly mba raha tonga voalohany faharoa sy fahatelo sisy de zay mezaka ho tsara zany sisy anjely eto na zay zao koa ne mba dimbaka avy any Nazareta fa ny akta ataonay tsy mahafaty olo maro ny zavatra hoaninay tsy anjaran'le maronisa fa zay manandrifinay ny hoaninay fa tsy hakary de makary de makary de makary izy mo olona tsy afaka hitady ny tombotsoany ny sasany moa zao de fa ty koa natao resaka tam'izany amin'anjoragny le resaka peratra de peratra vola fotsy kely ty ve mba kely misy tavelana navelany ray aman-dreny le tsangan'olona reto de reto no atefitefy mba mahafinaritra ny manao vola fotsy de reto hoe de fa anontaniana hoe aiza marina fidiram-bola an'le zalahy fa ny any sasany vehity zato ange agnaty lakoriny ao sy fantatra ny asany fototrasany de zay koa ny tsy mampandroso atsika hoe tsy manana zo hanakarenany malagasy fa raha teratany vahiny io de tena félicitation manana entreprise zao fa raha fa gasy manomboka amy sonitra ka misy tobily vaovao mipetraky eo amparkininy eo nana kolikoly taizany nahitany an'io isy kitapilatsaka nga volam-panjakana io fa misy teratany tsy miteneniko hoe tsy manao ninoninona fa manondrana ny volamena atsika io mamoaka de mampiditra entana sy trafany taxe manana trano mijoalajoala nga misy gasy miteny hoe avy aiza io sy ny avy aiza
hamarana koa zany fa lavalava loatra izy ty de mahakasika an'le biby tery mahitsy sisy zavatra namboarina fa tena dia tongotra ny biby ary efa isan'ny victime ny tenako jereo ny mirako ambanimbany eny fa tripaka atao ny biby ny vorona aloha fa tsy biby fiompiny any raha fa tripaka atao ny vorotsiloza sy ny akanga sy ny akoho ary ndray mpimasina nandripahany azy andro morambe de rehefa morana io de mivoaka iny biby iny fa za aloha mahatreto tsy mino hoe fosa na inona fa mbola hijery diana fosa za ao tsy mba za zao misy fosa ao fa tsy hohona fosa iny fa biby ngeza be ary dia tongotra roa de misy amizay koa miteny hoe manelitsako fampitahorana ino inona moa ny ampitahorako anareo de za olombe ty ve de ampitahotra olo administrateur civil iza zany mihinana ny kisoa sy ny anatiny mihinany ombon'olona mihinany iny eto amity tany Madagasikara ty nareo ve mihinana azy io de nareo miteny hoe tsy misy sa fampandriana diso sa arovanareo le biby amizay mbola hihinana sy ny raha fa isarako an'Andriamanitra raha mahefa ny zavatra rehetra fa mbola tsy olona aloha ny atakeny fa biby fiompy ary mbola misy vavolombelo iny natorona iny nampiandrombona inona hoe dianinona ty de ny rehetra samy gaga hoe aza mivoaboaka alina fa tsy fantatra engany mba ho fosafosa hono hoe raha fosa de inona koa ny mahatonga ny biby miakatra amy villa tapatapahitsika ny ala kapaina ny ala de dorana ny ala de tsisy toerany tsony izy de rehefa hariva izy miditra tanàna satria tsisy zavatra azony hoanina sy fiafenany de mitady sakafo aty amy villa izy satria misy olona miompy sy ny sisa zay koa ny hypothèse anakiray fa le miteny hoe fanakorotanana inona moa ny interena hanakorotana de hazavanareo zany dia tongotra iny fa mbola ao ny sariny ary fa sary tsy kosehina mandrakizay io de mba hazavana zany inona le izy de entiko hamarana anazy zany de mbola miantso atsika ndao tsika tsy fampiagrese itsony tsy fanimbazimba amty Madagasikara ty fa mba mifampihaino zay tenenina zay mena fahefana mba mihaino zay tsy manana fahefana de marobe amin'ny anatiny antoko marobe ny latsaka ho fidinareo sy ny sisa misy teknisianina marobe any antsoy mba hiasa ho an'ny vahoaka hiasa ho an'ny tanindrazana ho anareo zay tsy nilany koa zany anatin'ny ekipan'le tsy lany aza miakenjy fe raha fa tsy lany ny élément ny olona natolotra de tsy ara-hiasa amin'ny raha tsy mba ny firenena raha ataontsika an'izany fa ny mahasambatra atsika de zavatra tsotra ampiena zay tonga eo de rehefa tonga ny toritsika milatsaka amy 2028 de mba firenena efa midécolle firenena efa mandroso no dimbiasina fa tsy firenena potika raha sahala amizay ny nataon'ny mpanao politika hatra amin'nazahoana fahaleovan-tena he tsy mifamotika sy mifampiandiky tohana mba hamoramora ny fandrodanana zay eo mba tsy ho lany tsony amy fifidianana manaraka de efa nandrosana izy Madagasikara na tsika potehitsika zay voatsangana de manorina ndray de potehitsika zay voatsangana de manorina ndray de zay olona mba manana argument tsaratsara eto mba manana finiava nampandroso ny firenena de anaovana compte fako de tenena enao tsy mahay raha fa nanao anzao azo tsapaina ny fahaizana nge zay niteneniko zay hoe zavatra efatra ny olona mahay de zavatra efatra ampihariny amy fiainany savoir faire savoir vivre savoir être zay efatra zay ny antsoina hoe olona tena mahay ary mampandroso firenena rehefa miasa ka de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy miverimberina eto matetitetika raha misy question apetranareo amiko amin'ny MPS ny message sy ny amin'ny appel de vahako tsikelikely eto fotsiny le izy fa tsika zany tsy masika tsy manompa olona tsy makalagy tsy milongolongy fa manazava amy fo madio na de misy mitsingaly ny video le de averiko ndray na mandrapataperany satria zay le mokondoa tsara fa tsy mokondoa ratsy de ndao tsika mba tsy fanimba aza tsimbaina ny namana aza tsimbaina ny havana aza tsimbaina ny malagasy samy malagasy aza tsimbaina zay mba manana sansy ho mpitondra ho lany sy ny sisa de aza tsimbainareo mpanao politika koa ny fonctionnaire sy ny vahoaka de aza angalarina aondra ny ivelany ny fananatsika de aza ampidirana fatin-javatra eto amy firenena de aza vonoiny sasany aza tafihina ry dahalo ny olona aza mangalatra voamaso aza mangalatra lela aza manapakaloha fa ndao mba samby higoka ny hatsarany ty Madagasikara zay namboarin'Andriamanitra ho nosy tsara ty tsika de samy manao ny fiainany de rehefa tonga ny torona zay zao koa mety hilatsaka koa atshoatsy hilatsaka amizay tokony hilatsahana
fa ny azany faniriako de firenena efa mandroso no dimbiaziko fa tsy firenena potika ka de manao baibaitsika.